Ndramava kosa mahakasika ny vaovao ara-panatanjahantena ifampitona eny Ambohimanga Rova ireo mpiangaly ny azakazaka moto hiatrika ny fifaninanana 4 heures Honda ny alahady faha 12 ny volana febroary ho avy izao. Ifampitana amin'ny malagasy amin'ity fifaninanana ity ihany koa ireo mpanamory Réunionnais. Utanterana ny faha 12 febroary ho avy izao eny amin'ny commune Ambohimanga Rova ny azakazaka moto nomena ny anarana hoe 4 heures Honda izay ikarakarain'ny Madagascar automobile na ny Matoto. Araka izany anarana izany dia ora efatra no faharetan'ny faninanana ka izay mahavita fiodinana betsaka indrindra amin'ny circuit mirefy 5 km no andrombaka ny laharana voalohany. Ny avantage tiako moa zany amin'io course io moa zany dia ny ona moa zany échange resaka hoe échange miaraka amin'ny pilote vahiny zany resaka hoe tracé dia resaka technique de pilotage io zany tena hitako hoe échange tena hoe azontsika amin'izao fotoana izao hoe mahavatra ny moto koa zany hoe les courses zany tsy hoe pilote hoe réunionnais mixte le izy c'est-à-dire pilote réunionnais miaraka amin'ny pilote national. Mpanamory Réunionnais miisa 12 no ifampitana amin'ny malagasy amin'ity faninanana ity. Manampahaizana avy atsy amin'ny Nosy Larenao mihitsy no tonga teto amintsika namaritra ny lalana izay ahitana fandehanana amin'ny valaparisy ny eny an-tanimbary ary ny fotaka sy ny fiakarana.